ny vaventy. Dikan'izay mianga avy any ambony no midina ny anaovantsika anazy. Ny fitsarana dia malaza amin'ny kolikoly ary efa mitenenina zareo mba hanao tsara ny asany. Hatreto izany izao dia mandingikantsika sady mijery iza daholo hoe tsy manao tsara ny asany, iza ny manao kolikoly, iza ny tena dia raha atao ao. Dia miandry ny fivoakan'izay zavatra izay. Fa tsy ny fitsarana manko tsy olona anankiray na roa na telo, misy olona 1000 ao. Donc raha mitenitsika hoe iza ireo olona 1000 ireo manao kolikoly, mila fantatra miaraka amin'ny pirofo iza ilay tsara manao an'ilay kolikoly. Ministra sudah berkata di TV, kita kata di dalam kita ke Dr. Zoli makasih kita dalam teman kita itu disonsikan semuanya tambah bebek selalu anak waktu yang berjalan. Ao amin'ny quartier commun tambah be misy anazy. Anakay eo amin'ny resaka perquisition ihany koa fanontaniana petraka mantsy hoe lasotro hoe karazana fandroana izy ao anatin'izay satria misy izay ny perception-ny olona dia dia mety izy satria misy olona entana very ohatr'izany ahoana no arahana manazava Izay ilay teneniko hoe ilay olona victime ny perquisition afaka miteny izay tsy mitenena fa matoa misy ny perquisition dia misy izany ny fanadihadiana ataon'ireny ireny. Ny ankabeazan'ireo perquisition natao dia noho ny antony anankiroa. Voalohany misy fitorohana hoe misy basy sy vola anakorotanana amin'ireny toerana ireny. Ka raha ohatra ka nalaina ny basy sy ny vola tao aminy izay hitantsika tamin'ilay perquisition farany teo dia hita mihitsy hoe misy basy sy vola tao noho ny renseignement izay azonay hoe reto olona mikonokonna fanakorotana na reto daholo ny renseignement iza nanome vola, iza no eritreretina izaran'ilay vola ary iza ny olona eritreretin zareo ho ampiasaina amin'izany fanakorotanana izany. Hitantsika fa misy résultat indraindray le information azo taraiky vao tonga dia efa mifindra le vola sy le basy dia ny perquisition tonga efa tsisy ninona intsony ao. Dia avy eo zareo mody mitaraina hoe sy mba hitranonay misy zavatra very tato. Non, fa matoa misy perquisition dia misy fitoriana, misy fanadihadiana atao. Ny perquisition faharoa indray dia ho an'ireo olona izay objet d'enquête ihany koa amin'ny fanodikidonana volam-panjakana sy famotsim-bola. Dia misy rehefa misy fanadihadiana atao izay dia ny voalohany indrindra atao dia ny perquisition sy ny gel des avoirs. Hijerena inona daholo ny fananany, inona ny dossier eo am-pelantanany ary inona daholo ny pirofo rehetrarehetra mety ho hita ao an-trano. Ny perquisition dia azo atao amin'ny fotoana rehetrarehetra rehefa ohatra ka misy ny urgence. Ministra anisan'ny fanontaniana petraka ny fototra nakaiza ireny vola ny famerenana vola à la fin azany hoe amin'ny fafa rehefa vita ny condamnation dia misy ny atao confiscation sy ny remboursement. Dia ireo confiscation ireo zany dia izay vola tafiditra ao anatin'ny procédure ao anatin'ny gel des avoirs na ny fanabeazana ny fananan'ny olona na eto an-toerana na ny ivelany no anaovana izay famerenana ny vola izay very izay. Alohan'ny famerenana dia misy aloha ny fanadihadiana hoe iza nanao azy, ohatrinona ny vola voty na ahoana fomba nanodinana anazy, aiza daholo ny pirofo rehetrarehetra, iza daholo ny nanday anjara, mandeha amin'izay ny famotorana, mandeha ny fitsarana, mandeha ny ny fiarovan-tenan'ilay olona ihany koa. Izay vao lerena sy vao misy an'ilay hoe fiverenany vola. Tsy raha ina ireny pirofo zatrany Ministra manao foana satria le volan'ilay olona mpandraharaha izy tsy voatery hoe rehefa manambola ny olona dia nangalatra izay donc tsy maintsy pirofona inona le vola nalainy tamin'ny fanjakana, inona ny vola azony tamin'ny fandraharahana. Fa tsy afaka hoe satria izy mpangalatra dia vola nitra izany alatra daholo. Raha Ministra anisan'ny fanontaniana petraka amin'ny vola hoe nakaiza izany ilay vola nalaina tamin'ny perquisition raha tsy hoe ilay tamin'ilay hoe fomiliana. Ny zavatra rehetra azo amin'ny perquisition dia mandeha any amin'ny toerana isan-karazany fitazomana ny atao hoe pièce à conviction na io
vola dia any amin'ny caisse de dépôt et de consignation na io volamena dia any amin'ny banque centrale na mivatrika any banque centrale sa mba tsy vadika vy ohatran'le volamena tao amin'ny birao an'ny ministère mine na io pièce conviction eny amin'ny fitsarana. Izy tokoa moa zany le tena mamatsy vola le fiketrehana korotana eto anarana be dia be ny aminay fa mbola anaty fanadihadiana antsika zao dia mbola eo anatin'le hoe informateur dia mbola raha tsy anananay mipirofotra fa kiteny hoe ihana fa ny fantatra aloha zany dia ny mpitondra teo aloha no avy any amin'ny exil misy an'zareo any mandefa ny olona izay mpiaraka taminazy teto andefa olona anakorotana sy mamatsy vola ny olona mba anakorotana. Raha manao minisitra anisan'ny resan'ny filohan'ny repoblika tao anatin'ilay fandarana manokana teo hoe efa miomana mikarakara an'ilay raha mamitra vatomanga sy ny famerenana azy etỳ an-tanindrazana amin'izao ny fitsarana malagasy miaraka amin'ny maorisiana aiza ho aiza io raha io dia inona ny tena ao ambadika ilay hoe famerenana anazy an-tanindrazana? Ny famerenana anazy an-tanindrazana dia extradition. Ny extradition dia aorianany condamnation. Ny enquête mandeha alohan'ny condamnation dia mbola mandeha aloha zany ny enquête rehetrarehetra ny instruction ary tsy isika rery no mila anazy atao instruction na atao enquête dikan'izay tsy mbola afaka hoe to dia andeha aty izy fa ao anatin'le processus ataontsika hoe processus fanaovana fanadihadiana le procès pénal mihitsy izay extradition zay fa amin'ny farany mitovy amin'ny confiscation sy ny famerenam-bola ihany dia rehefa firenena maromaro araka ny teneniko no mitory azy ihany koa fa tsy isika rery dia rehefa vita daholo ny fanadihadian'ny olona rehetrarehetra dia afaka mangataka amin'izay Madagasikara hoe etaty amin'izay fa itsika rery aloha zao nangataka extradition fa ny sasany nandefa olona manao enquête sur place. Para tompo manino tena tompo mangatsy